Makasika ny toetrandro kosa indray tsy nisy fivoarany ilay rivodozany forona tao amin'ny lakan-dranon'i Mozambika araka ny tatitra izay nomeny ny sampandra ara-pamantatra ny mety toetrandro ny janona eo amin'ny sokajiny antsonina hoe perturbation tropicale azy ity rivodozy ity noho izany izay fantatra moa fa tany amin'ny 507 kilometatra andrefany be salampy androany tamin'ny sivy ora maraina no nisy ny fohibeny mitondra rivotra trany amin'ny 570 kilometatra isan'ora kosa izany ary afainganam-pandeha 580 kilometatra isan'ora. Mbola manakiry kosa ny filazana loko maintso amin'ny faritra Boeny, Melaka ary mena be ho an'Antananarivo kosa indray dia ny filazana loko mena no miatra makasika ny fiakaran-drano zany rano ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Lafim-baovao afa tanteraka kosa indray ary tsy anatin'ny lara-pamen'ny gouvernemanta ny fanomezana fiara tsy mataho-dalana na ny 4x4 ho an'ireo solombavam-bahoaka raha ny fanazavana nentin'ny praministra lehibe ny gouvernemanta. Ity farany moa dia nanambara fa tokony masona ary tokony homena fanampiana ireo trabona vokatry ny loza voajanahary ny seho teto amin'ny firenena. Mbola miteraka resabe ireo fiara tsy mataho-dalana 4x4 izay takin'ny solombavam-bahoaka. Nanamafy hatrany moa ny praministra lehibe ny gouvernemanta fa tsy lahara-pahamehana manoloana ny vona mahazo ny vahoaka malagasy izany resaka 4x4 izany. Resaka 4x4 ny député dia efa nivaliko tamin'izany fotoana zany. Ny valiteniko tamin'izay dia tsotra ao agnatiny tamin'ny fotoana reny hoaho resaka fanomezana fandahara programme anasan'ny gouvernemanta nataoko teny. Ny resaka 4x4 dia resaka mipetraka hafa mbola tsy ao anatin'ny priorité ny gouvernemanta izany sy ny fitondram-panjakana. Ny vahoaka zay misy zavatra mianjady aminy, zay ny zavatra tondra-drano sy keria, zay ny zavatra prioritaire tompoko. Ka raha ohatra izy nefa izany zavatra zany dia azo ifampandiniana milamina fa tsy ao anatin'ny savorovoro no afana mahita hevitra afana mampandroso ny firenena. Nasian'ny praministra teny ihany koa ny mahakasika ny fanakianana mahazo ny fitondrana izay voalaza fa tsy manampy ireo trabona. Misy moa ny sasany milaza hoe tsy manao ininona ny fanjakana fa za tsy hamaly an'izay fa anjaranareo ihany koa no mijery sy mamaly an'izay resaka zay fa ny fijerevana ny traboina dia fa nandray ny andraiky ny foana ny fanjakana hatramin'izay ary nahafana mitantana an'ireny voina ny atra teto Madagasikara ireny zany ary vao omaly dia mba isian'ny fandrindrana ara-dalàna mikasika an'izany fijerevana ny traboina zay dia nametraka hoapetraka amin'ny toerana anankiray ry zareo mba ahafana mijery ny maha-olombelona tanteraka ny zareo manaramaso ny fizarana ny reny zavatra meny reny malala-tanana ireny manaramaso ny fahasalamany zareo koa ary mba manome toerana ahafandreo miaina tsara ka dia napetraka eny amin'ny abattoir eny amin'ny digy no ametrahana andry zareo ireo ary misy fanamboarana efa noraisiny fanjakana mba ahafandry zareo mipetraka somatsara eny mandritra ny fotoana idinany ireo tondra-drano. Raha ny atotanisana voakany BNGRC Omalmo izay mahakasika faritra dimy dia aloatra mangoro Analamanga vakina karatra Antsinanana ary Menabe mahatratra 420 ireo namoy ny 17 sy 7 alina ireo trabona 17 sy 307 sy 3 alina nafindra toerana ary 103 sy 2 alina hektara ireo tanimbary simba.